Samy manana ny safidiny moa ny tsirairay avy entina amaranana ny farany taona 2024 sy andraisana ny taona vaovao 2024 izay nitsapa kosa nefa dia samy miezaka ny fianakaviana tsirairay sy ny rehetra ampifalifaly ny ankohonany. Na dia eo aza ny krizy mianjado ny firenena malagasy dia tsy manakana ny olona nomana sy karakara ny fetin'ny faran'ny taona izany. Samy manana ny fandaharam-potoanany avy ny olona tsirairay, ka raha ao ny misafidy ny voaka an-trano, ao kosa ireo fatapa-kevitra fa hijanona ao an-trano hiara-paly hiaraka amin'ny fianakaviany. Izaho dia tsy manana fotoana mboray miako mandeha sisy ataoko hoe mipetraka an-drano aho vinjaka avy manao entraînement dia makamaka an-drano hitako nafafolazako misy zavatra problème be misy tsy amin'ny forme dia tsy tafidy tokony zao dia mifaly rehefa hoe anina na karakara zay tokony ananina amin'ireny fety miandry dia mivoavoaka mitsangatsangana mivily amin'ny sasany ary misy hoe budget manokana dia misy hoe vola natokana manokana fa tsy maintsy misy anokarana an'ilay fety zany misy mandesina mitsangatsanga koa e. Efa ela ny manomana an'izay? Efa ela. Eo mety d'échange aéro zay roa fotsiny tsy mahalala ny tsy lanina zay ka. Zay hitsangatsangana mihitsy ka tena hitsangatsangana mihitsy zay fa mbola mivarivarotra tamin'ny krismasy zay tany tsy mba zaza dia analakely andray zay mandeha mitondra ny ankizy zany mandehandeha any arian'le lapany tanàna. Efa nisy ve hoe fety-bola natokana hoe ho an'izay fety zay? Efa misy fa kely fa tsy betsaka. Mitondra 50 000 fotsiny zay mialy dia zay hoan'ny reto ankizy kely reto fotsiny zany. Fandaharam-potoana angamba zao dia fiarana fianakaviana ao an-tokantrano dia miprépare an'izay manomana an'izay. Ny fiandrasana taona vaovao angamba dia mifiara misakafo ao amin'ny fianakaviana ao an-tokantrano ihany dia manomako homana an'izay dia fetifety ao an-trano misakafo misotrosotro manabatonga ny taona vaovao. Budget manokana angamba tsy misy aloha fa natao izay tratra. Izay vita ihany aloha zany natao fa tsy dia misy budget manokana momba an'izay. Efa maromaro ireo toerana nampahafantarinay teto amin'ny fahitalavitra MATV. Azo hisafidianantsika tsara eto nanaovana veloma ity taona 2024 ity sy andraisana mpifaliana ny taona 2024. Raha maro ireo misafidy ny lanonana mandritra izany fotoana izany dia tsy vitsy ihany koa ireo misafidy ny hamonjy ny fiangonana hisaotra ilaina ary na vita ity taona 2024 ity.